Dia mbola ampitomboana amintsika tsirairay avy anie ry havana malala amin'ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo. Tafiditra ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina isika ankehitriny hiandrandrana ny Pentekosta amin'ny heriny anio izay natsiarovana ny latsahan'ny fanahy masina. Voa niainantsika tamin'ny lakamisy teo ny fiakaran'ny tompo tany an-danitra ka nandrany izany fanahy masina izany, ary mbola iainantsika ny aloha hevitry ny fiangonana manao hoe ANKATOAVY ny FITARIHAN'NY fanahy masina. Ho raisintsika manokana raha amin'ity andro alahady 24 Mey ity ny epistily soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny mponina tao Galatia. Galatiana toko 5 ny 1:12 ka hatramin'ny 2:20. Ho antsika mpandinika sy mpamakafaka tenin'Andriamanitra, toa dia mazava amintsika ny lalana hoe misy ny lalan'ny nofo dia misy ny lalan'ny fanahy. Izay ny tena miavaka ao anatin'ity Galatiana toko 5 manomboka amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 2:20 ity. Tenin'ny tompo, mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Ny nofo manohitra ny fanahy manohitra ny nofo. Araka izany ry havana malala, misy any amin'ny 1:20 na nofo na fanahy, aoka isika tsy handran-tena foana ka hifampihaika sy hifampialona. Na nofo na fanahy, aoka isika tsy handran-tena foana ka hifampihaika sy hifampialona. Ry havana malala, ANKATOAVY ny fitarihan'ny fanahy masina, ny lohatenintsika manokana an'io zany dia hoe izay mandeha araka ny fanahy dia andova ny Fanjakan-n'Andriamanitra. Raisintsika voalohany ara, ny nofo manohitra ny fanahy, ny ahatongavantsika ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra dia izao: ny fitondran-tena tsy mendrika dia poteho amin'ny fanaovana Asa Soa. Izay ny voalohany, ny fitondran-tena tsy mendrika poteho amin'ny fanaovana Asa Soa. Ny nofo manohitra ny fanahy. Arak'izany, amin'ity tapany voalohany ity dia hoe ny nofo mahatonga ny olona hanao izay zavatra tiany atao. Ezaho ialana ny fitondran-tena tsy mendrika. Maromaro ny tany saina amin'ity perikopy izany fitondran-tena tsy mendrika izany: fijangajangana, fahalotona, fahamamona, fijejojejoana. Inavy moa ny dikan'izany ka tokony hialana amin'izany hoe fitondran-tena tsy mendrika izany. Ny fijangajangana na ara-nofo na ara-panahy. Ara-nofo aloha mazava ho azy, ny teny any amin'ny testamenta taloha mihitsy, raha ihany ny vady dia iny ny vadinao fa ny ankoatr'izay dia fijangajangana. Fa misy koa natao hoe fijangajangana ara-panahy, sady mivavaka amin'Andriamanitra no mivavaka amin'ny zavatra hafa. Hitantsika moa izay any amin'ny tapany faharoa. Fa eto ny fijangajangana mpahazon'ny olona dia sady tsy tafiditra ilay hoe miaraka amina olon-kafa, no tsy tafiditra koa ilay hoe firaisana alohan'ny fanambadiana. Ny fahalotona kosa dia resaka fisainana sy fiainana. Misy olona dia maloto eritreritra lava, izany koa dia anisan'ny fitondran-tena tsy mendrika. Ny fahamamona dia amin'ny zavatra rehetra, mahadomelona avokoa rehefa mitarazoka eo amin'ny fiainana. Mety hoe hitentsika hoe ny toaka sy ny sigara sy ny karazany, fa tsy ireo ihany ny mahadomelona, fa rehefa be loatra ny zavatra ataonao anankiray dia mahadomelona izany ka mahatonga anao mamo amin'ny lasa fitondran-tena tsy mendrika. Ary indrindra amin'ny fijejojejoana, io ara-bakiteny, mifaninanana mihitsy izao ny metimety sy ny tsaratsara. Ilaina ny tsara, fa ny fijejojejoana ampisehoana ny henatra ho hitan'ny hafa, izany ilay arovana mafy. Fa misy koa fijejojejoana rehefa mahavita zavatra dia somary dedaka, somary tsy manaraka ny lalana izay tokony ho atao. Arak'izany ry havana, manao zavatra izay tiana atao ny ara-nofo voalohany, ny tenin'Andriamanitra ho fampiarana, dia hoe mandosira ny fijangajangana, izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny ivelan'ny tena ihany, fa mijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany, lasa tafasaraka amin'ny tompo araka ny Korintana voalohany toko 9:19. Raha izay natao hoe fitondran-tena tsy mendrika ka mila potehana amin'ny fanaovana Asa Soa,
Ny fanahy kosa zany etsenilana izay mifanohitra amin'ny nofo dia miteny hoe fiainana ny asa soa amin'izao tapany voalohany izao. Ny teny momba izany dia le fahamoram-panahy sy ny fanaova-tsoa. Ny fahamoram-panahy tsy mba beady varotra rehefa manao zavatra, ary ny fanaovan-tsoa tsy amboamboary ny fiainan'io. Zany no atao hoe tarihan'ny fanahy miaina amin'ny asa soa. Mitena asa soa marina matetika hitondrana fahoriana ary ny sedra mahazo no mampandroso ka ny fampiarana azy ny petera voalohany toko 4:20 koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsoa no anoloran'ny fanatiny ho an'ilay mahatoky teny mpanao azy. Dia reherantsika miaina ny hira voalohany reto zanakitsika ato amin'ny fanantenana. Fitondran-teny manaveny Fanahy mitikam-bilampiahy zany no manosikai ametraka ny fitondreko eo aminao efa nofidiko tomporanierikany de zavako na ny fisiko satrinia tiako eto an-tany manaveny Fanahiko mitikao milampiahy zany no manosikai ametraka ny fitondreko eo aminao efa nofidiko paraiso ny foko ity fafoto rehetra mombay manao tsisy fetra oharaiso rehefa zalamina izao no tolombavaka ipololotra miao anatiko ao Voninkazo tsara felanao kanefatsy maritrela fambolalao sokaizana tsisy tsony zay tavela da ny sisany afarana lalana tsy maintsy ombana kanefa tsy haiko ny angina raha mbola manana anaotina voninkazo tsara felanao kanefatsy maritrela fambolalao sokaizana tsisy tsony zay tavela da ny sisany afarana lalana tsy maintsy ombana kanefa tsy haiko ny angina raha mbola manana anaotina paraiso ny foko ity fafoto rehetra mombay manao tsisy fetra oharaiso rehefa zalamina izao no tolombavaka ipololotra miao anatiko ao
Ny tapany faharoa ry havana malala, ny nofo manohitra ny fanahy, raha te ilamintsaina Jesao ihany ny tokio. Ny ara-nofo zany dia mody mamaha-olana fa fanampitehana, toeriny sampy sy ny karazam-pamosavina. Jereo tsara zany ireo zavatra tokony ho toeriny: fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, filalaovan-dratsy. Ny fanompo-tsampy dia le hoe manompotompo hafa mihitsy, araka ilay nitenenina teo hoe fitsangajangana ara-panahy. Fanaovana ody ratsy, izay le mahatonga an'ilay hoe toeriny famosavina. Misy zavatra tiana ho azo dia mitady hery hafa, zany nateo fanaovana ody ratsy, dia avy eo dia lasa mpamosavy, mety ho lasa mpaminany sandoka koa. Fa ny filalaovan-dratsy, izay anakinan'ny olona ny fiainana mihitsy amin'izao fotoana izao, ireo karazana loteria maro isan-karazany, ireo kilalao any ambadimbadika rehetra any izay ilokana etsero, ireo zany mitambatra amin'le hoe toero reny fa lasa sampy. Ary ny apokalipsy toko Fjkm Ambondrona dia milaza fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia anana ny anjarany any amin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara. Zany ny vavatesana faharoa. Miampy ny Samoela voalohany toko 7:20 fa mitena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo arina. Arak'izany ry havana malala, raha te ilamintsaina ianao, ialao ireo fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy ireo. Fandeha jerentsika ny aty amin'ny mahakasika ny fanahy izay mampilamintsaina, manombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany amin'ny hazo fijaliana. Zany dia mitondra amin'ilay teny hoe ny vokatry ny fanahy dia fifaliana, fiadanana, fahamarinana. Ireo zany mahafitona an'ilay teny hoe fitiavana avokoa. Ny fifaliana dia fifaliana anaty sy fifaliana ivelany. Ary saingy ilay hoe tsisy fifaliana lehibe mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ny fiadanana iainana dia n'izao, izany fahasambarana zany, tsy hoe irina fotsiny fa iainana dia n'izao. Ary natao hoe fahamarinana, rehefa manao ny fahamarinana tsy mba manana aya. Koa ny filaminan-tsaina dia araka ny Isaia toko 2:30 fampiarana azy hoe: ary ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandry fa izay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po. Ny perikôpantsika androany nahitana ny Davida, mpanjaka izay milamintsaina alohan'ny hafatesany, Samoela faharoa toko 7:15. Fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina. Koa ny nofo manohitra ny fanahy, raha te ilamintsaina, ialao ny sampy, Jesao ihany no hitokeo. Arak'izany, ny tapany voalohany, ny nofo manohitra ny fanahy, fitondran-tena tsy mendrika, poteho amin'ny fanaovana Asa Soa. Ny tapany faharoa ny ainatsika teo, raha te ilamintsaina, ialao ny sampy, Jesao ihany no hitokeo. Alohan'ny hijirantsika amin'ny tapany fahatelo, ndeha iainantsika indray ny hiran'ireto zanakitsika rantsana fanantenana ireto. Isay mampanahy, kamila mpivakany saina, mety hanimba ny fanahy. Miandatsa, andatsaka ny aina, mety mao lololana, mifamofa ho amin'ny fiainanao. Mitompona tsohy, azavarina, izirena neno azy tokina. Jesosy rery toko, no any fialofany lo, raha misy zava-manjo, mirandratra zanimba ny fo, izy no any rery, tena mahay mampahery, manafaka ny ora na maro mianjady, ka izy no anakino ny ady.
mandrendry andrendrika sambo moave mialondrano misamboaravoara tsy mety tony ny tompo matsoy faza mitoetra izany emay ny zavadretra Jesosy rery toko hoany fialofanilo raha misy zava-manjo mirandratra sy animany fo izy no hoany rery tena mahay mampahery manafaka ny ola na maro mianjady ka izy no anakino ny ady manafaka ny ola na maro mianjady ka izy no anakino ny ady ny nofo manohitra ny fanahy resy ny fisainana tsara ny fitiavatena ny nofo tokoa dia mitarika mandrakariva amin'ny fitiavatena inona avy ny ilazany an'izany fandrafiana araka amin'ny perikopa fifandirana adila fiafinafonana fifampiandanina fisarahana fitokona ary fialonana reo rehetra mampisaraka zany ny fitiavatena inona avy moa zany zao raha zavaina tsara fandrafiana tianandro na maro lava ny olona rehefa hoe tiany ianao dia mahaiza amin'ny olona amin'izany fa matetika na atao hoe fandrafiana arak'olona io na fandrafiana araka hevidratsy dia teanana mihoatra foana ny olona fa tsy zay ny tanjona fa ny fananantsika amin'ny tompo ny fifandirana la hoe mila vaniny lava zany inge fitiavatena ny adila tsy mety afa-po ny fiafinafonana teo ambony foana complexe de supériorité hoy isika ny fifampiandaniana dia te hiavaka sy hoe tia mety amiko dia asaina manaraka izay tiako ny olona ny fisarahana miseho marina dia misaraka amin'ny hafa fitokona aretin'ny olona tsy marina ny fitokona ary ny fialonana fanahy mpitsiriritana lava ny ao anatin'ny tena ry havana malala zany rehetra zany dia ho toerina amin'ny fisainana tsara ny moty faharotoko fahatelo andin'ny faharokatra amin'ny fahaefatra dia milaza amin'ny fampiarana an'izany mba hahafahantsika miaro tena fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavonavona ny teny ratsy tsy manora isireny tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonom-po loza be tsy tiany tsara mpamadika kirina pieboebo dia mifahafinaretana mihoatra no fitiavany an'Andriamanitra zany lay fitiavatena fahafinaretana atao ambony no fitiavana an'Andriamanitra ahoana ny anoerana an'izany ny nofo manohitra ny fanahy mirona amin'ny fisainana sy ny toetra tsara mandrakariva dia tonony amin'izao perikopa izao ny hoe fahalemem-panahy fahonona-po ary faharo-po ny fahalemem-panahy dia baiko ny fanahin'Andriamanitra ny fahononam-po mahay mionona tsy manao andolo-po amin'ny fiainana ary ny faharo-po maharitra sy miaritra mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ny Jakoba 3:7-7 do manome fampiarana amin'ny vatana amin'izany manao hoe fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha tia fihavanana mandefitra mora lahatra be famindram-po sy be voka-tsoa tsy mianana na miatsara velatsia zany noentina manohitra an'ilay fitiavatena mitady ibahana antsika amin'ny fiainantsika ary mbola manampy izany ny Hebreo 9:1-12 sy 12 manao hoe ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotoana izany amin'ny fanantenana hatramin'ny farany mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mpandova araka amin'ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana io ilay fitodiana amin'ilay hoe ny tena manaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra dia mandova ny fanjakan'Andriamanitra ry havana malala raha fitininy zany dia ireto avy ny nofo manohitra ny fanahy fitondran-tena tsy mendrika poteho amin'ny fanaovana asa soa faharoa ny nofo manohitra ny fanahy raha te ilamin-tsaina ialao sampy Jesosy ihany nitokio ary nofo manohitra ny fanahy fahatelo resin'ilay fisainana tsara izay mety ho karazam-pitiavatena eo amin'ny fiainana
dia hitoetra amintsika ny tenin'Andriamanitra ary iainantsika foana ilay hoe aoka isika tsy andramintena foana ka hifampihaika sy hifampialona. Ho an'Andriamanitra rery any aneny voninahitra. Amen.